Faly indray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahatratra ity andro ity ary ny taon'ny fanahy tonga iara-mivavaka. Na ianareo izay manatrika eto zany, na ireo izay manaraka izao fanompom-pivavahana zao amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra. Dia ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amin'ity Alahady ity izay hanomanantsika indrindra ny Alahady faha-efatra ny volana Oktobra, izay hanokanana ireo katekimena 12 mianadahy, dia miomantsika amin'ny fanolorana azy ireo mba ho fatatsika ary trotrotsika ambavaka mialoha izany fanokanana amin'ny herin'ny androany izany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, iarahantsika miredona ny firana fanampiny fa 770. Fanampiny 770.
Dia mbola iarahantsika mamaky ny salamo 520, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ary ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Salamo 520. Aminao Jehovah no nanratako ny fanahiko, Andriamanitro, ianao no itikiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifaliany ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisomenatra zay rehetra miandry anao, fa zay mivadika foana no menatra. Ampahafataro ny lalanao aho, Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitro ny famonjenay, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalana. Mitady ny mpandefitra amin'ny lalana izy, ary mampianatra ny mpandefitra amin'ny lalana. Lalana Jehovah rehetra dia fampinaposy fahamarinana, amin'izay mitana ny fanekeny sy ny teny fahamarombelona. Amen. Hira 520 andininy voalohany sy 5. Manamdratra ny feonay, manandratra ny fonay, ho eo aminao, mba hidera, ankalaza, anome voninahitra, ary anandratra ny anaranao, fa mendrika zany ianao. Fa sady Andriamanitra lehibe, marina sady masina indrindra ianao, tsy to sady mandrakizay, tompony zavatra rehetra sady manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, nefa koa dia Andriamanitra fitiavana, ka miantra anay, mamonjy anay, mamindra fo aminay, manasoa anay isanandro, ka ny fahasoavanao dia atobako be dehibe, zany no asainay mihira hoe ampo anay ny fahasoavanao. Tompo, raha tafavory eto zay dia omeo anay ny fanahy mahay makasitraka, omeo anay ny fanahy mahay midera sy manome haja anao, mahay mametraka anao amin'ny toeram-boninahitra avo indrindra, ary omeo anay koa ny fanahy matoky anao, mahay miankina anao amin'ny zavatra rehetra. Dia aza vela isaraka eto zay, raha tsy mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fiankinana aminao, ary mitombo amin'ny fanahiny vavolombelona. Dia amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana sady tompony izao fivirina masina izao, dia rainay ianao, ray tsara indrindra. Amen. Petraka isika. Ry havana, raha fanirin'ny tompo ny ananana firaisana amintsika, fiombonanaina, dia satria zany no lalana ahafahantsika mifampizara amin'ny feno, ka isika mandray ny teniny amin'ny fifaliana, ary izy kosa makasitraka ny lalana izay alentsika. Nefa fatatsika fa tsy tanteraka amin'ny zavatra rehetra isika. Andeha nomana ny foamampanantsika isika,
mba ametraka ny fahotantsika sy ny fakonota rehetra eo amin'ny tompo, iaiky ny fahalementsika sy ny fivilitsika rehetra mba azaontsika manana fihavanana amin'ny ray fa ny eo akaikin'Andriamanitra ihany ny mahatsara antsika. Ataontsika ny hira fa 470 ny andininy voalohany sy faharoa. Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andeha anatona ny tompo amin'ny fo feno fanetretena isika, amin'ny fo miaiky ny fahadisoantsika ary fo mahay mangataka famelan-keloka mba andraisintsika fanavaozam-panahy hivavaka isika. Raha eo ny reto zahay antsony ny teninao mba hanantona anao satria ny eo akaikinao ihany ny mahatsara anay. Efa nanalavitra anao zahay tamin'ny fihodinanay, tamin'ny tsy nanekenay ny teninao, tamin'ny ny hatsarana ivelatsia tamin'ny zavatra maro. Eny Tompo, efa nanalavitra anao zahay tamin'ny fanoloran-tenanay aitraitra ka tsy nisy fandavantena, tsisy fandavana ny tena, fa ny olon'olona sy ny avinavina tamin'ny namanay azy zay matetika ary ny hevitena ho marina teo anatrehanao. Nanalavitra anao zay tamin'ny tsy nahaizana nanetry tena teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny olona, ka tsy nandray ny Tompo ohatra tsara ilay nitahaka izy ilay nanetry tena hatramin'ny fahafambaraka teo amin'ny hazo fijaliana. Nanalavitra anao zay tamin'ny tsy nanana ny fitiavana, tsy nahaizana ny tianao tamin'ny fanahy rehetra, ny fo rehetra, ny saina rehetra ary ny hery rehetra, ary ny tsy nahaizana ny tiany namanay tahaka ny tenanay. Nanalavitra anao zahay tamin'ny itokisanay tamin'ny zavatra ny tany,
nametrahanay ny fitokisanay sy ny fiankinanay tamin'ny olona azy sy ny olona izay akaiky anay fa tsy taminao ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary indrindra tompony fahasoavana sy tompony hery. Tompo, ankehitriny misaotra anao izay fa ny rahanao ny zanakao ary tsy tonga ho an'ny marina izy fa tonga ho an'ny mpanota izay manatona anao ho avaozina. Koa indreto izay Tompo, tonga miaiky ny fahotanay sy ny tsy fahamendrenay rehetra, miaiky ny tsy fahatanteranay sy ny fahalemenay. Indreto izay miaiky ny tsy nahatanteranay ny didinao, ny fitsipikao ary ny tsy nahaizanay miaiky teo anatrehanao fa tsy vavolombelona tena natoky izay, tsy tena vavolombelona nitoky tamin'ny Kristy tokana izay. Miaraka ny fiangonana, ranay be famindram-po ny talao aminao izay diovy izay ao atao-tany, sasao izay atao afa-kely ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka anao. Ny fitiavana Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatahana ianao. Amen. Ataontsika hira fa 5:7 ny 9:7. Andriamanitra mamela helika n'Andriamantsika satria tiantsika izy ary te hanatanteraka ny fikasana tsara ho antsika. Koa ho anao izay mibebaka marina ary raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka omeny ny Tompo antsika, mitsangana isika. Miverena ianao ry zaza-piodina fa hositraniko ny fiodinanao. Tsy hampanjombona ny tavanao aminareo aho fa hamindra fo aho ho Jehova ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Noho izany tenin'Andriamanitra izany dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. 2:7 ny 9 sy 7 ary 4. 2:7.
fotoantsika ary navaozy ny fanahintsika atao anatintsika dia afaka manatanteraky ny sitrapony antsitrapo sy amin'ny fifaliana ary ny fisaorana isika eno ihany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra izay voavela eloka. Fitahiana ao amin'ny lohan'ny marina ka tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fararatsiana fa aoka hisaotra kosa aza satria eo amin'izany ny antsona anareo mba handova fitahiana. Dia voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana ienona sy hamakina ny tenin'Andriamanitra sika izao arak'izay voarakitra ao amin'ny soratra masina. Ko ataontsika ny hira izay efa voatondro ao anatin'izany ny akaran'ny tompony anjara hitarika antsika mivavaka sy ny vaky-teny. 3:20 andininy voalohany sy faharoa. 3:20. Teny velona, teny mahery, mamelombelona ao anatinay
ny amin'ny fahalemena rehetra. Manaisitra ny fahotanay ka mamerina anay ho amin'ny fahatsaranao rehetra. Le teninao izay manasitrana ny aretina ihany koa. Ka fanay masino mitenena aminay. Misainao mahery apetry anay ary alalanay ny sitraponao mba afahanay manapa-kevitra ary iorina hitombo amin'ny finoana rehetra. Koa dia mametraka izany feno, le teny nomenao voninahitra ambony indrindra mba hitondra ny voninahitra ao aminay tsiraray avy satria te hiteny aminay ianao ka tsy diso anjara izahay. Misaotra Tompo. Amen. Ny teny miraisitsika voalohany dia hitantsika amin'ny fanekena taloha amin'ny Ezekiela. Ezekiela, ny mpaminany lehibe, toko 8:20. Atomitsika amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Ezekiela, toko 8:20. Atomitsika amin'ny 5:20 ka faranatsika amin'ny 9:20. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy. Azafady, vao ianareo, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Miaino ange ry taranak'Israely, moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny heloka nataony ihany izy. Raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiany nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia velomina ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoany rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Mbola ho tohizantsika ny vakiteny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Filipianina toko 2:1 ka hatramin'ny 2:10. Filipianina toko 2:1 ka hatramin'ny 2:10. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiatrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano-tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny tenany, namany ho mihoatra noho ny tenany, ary aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny amin'ny namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andohalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen.
Iaraka amaky ny tenin'ny filazantsara tsika. Izany dia hitantsika amin'ny Matthieu amin'ny toko fa 2:20, andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 2:30. Matthieu toko fa 7:20, antoko fa 2:20 zafady, manomboka amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 2:30. Fakena aminaran'ny tompo. Mitsangantsika. Fahoana kosa no hevitrareo. Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy, dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tany boloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho, nefa no ny afaka izany, dia naninona izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko, kanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy miralahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy. Amen. Andehantsika hiara-manonina ny fanekam-ponona nisianina, hanambarantsika ny finoantsika n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina izay miasa ao amintsika. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary any Jesosy Kristy tompo iray, zany lalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany zao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao amin'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapaham-Pôntio Pilato izy. Nijaly izy ary ny maty ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo an-tanana ankavanany ray. Avy any ny heviany ray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 5:70 andininy faefatra sy fahadimy no ataontsika mialoha ny tondrana ny afatra. 5:70. Ny fiverenana amin'ny lalan'ny tompo ihany no mahavelona ny fanahy na mahavelona ny fanahy indray.
ny fanahy masin'Andriamanitra hidaridalana antsika. Azo tsika mandray ny afatra finosin'ny tenin'Andriamanitra hiverena antsika amin'ny alalan'ny Tompo. Amen. Petraka isika. Ry havana, hoy ny soratra masina, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Jakoba 2:7. Avy any ambony, avy any an-danitra, no andraisana ny fanomezana tsara sy tanteraka rehetra, na hevitra izany, na hery zany, na fanahy zany, indrindra fiainana. Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao mba hitondra fanavaozana, hitondra zava-baovao, fiainana vaovao, fijery vaovao, fisainana vaovao, fomba fiainana vaovao, toetra vaovao ary fanahy vaovao. Jesosy Kristy ilay mitondra ny fanavaozana. Fanavaozana ny saina, fanavaozana ny fo. Zany no anomezany antsika didy vaovao. Didy vaovao nomeko anareo, dia ny fankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo, ary fanavaozana ny maha olona. Zany natongavan'i Kristy avaoziny ity maha olona ity. Raha misy olona ao amin'i Kristy, hoy Paoly, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao reo. Fantatsika ry havana fa anisan'ny toetra maha olona ny olona. Indraindray moa teneny hoe voajanahary, fa tsy mety le hoe voajanahary, satria Andriamanitra tsy nahary antsika tamin'izany toetra zany. Dia ity manohitra ny fanovana, la résistance au changement. Zany no ambarany manam-pahaizana rehetra, fa anisan'ny toetra ratsy ananan'ny olona. Ny olona mbola araka ny nofo dia te hiova, te ho vaovao, nefa tsy mahafoy, nefa dia mifikitra amin'ilay mahizy azy taloha, ilay mahizy azy tranainy. Za zao aloha tsy hiova mihitsy ho ny sasany. Za efa 4 taona zao ve niova indray? Asiany sasany aza hoe zany aka, faly anao zany noho izy, tsy faly anao zany noho izy. Hoy ny olon-kendry anankiray izay hoe anisan'ny fomba fisehon'ny fahadalana eo amin'ny olona ny mikiribiby amin'ny fanao tsy mahomby teo aloha, nefa mba te hahita vokatra hafa vaovao. L'un des aspects de la folie de l'homme consiste à persister dans ses anciennes manières inefficaces, mais en cherchant des résultats différents et nouveaux. Ary moa tsy zany nataontsika indraindray rehefa tsy miletika io fantsika io, vao maika kapohana mafy, mivilana mihitsy tapaka azy indraindray. Mikiribiby amin'ny fanao taloha, mikiribiby amin'ny fiazonana ilay maha olona taloha, ilay olona tranainy, ilay olona amin'ny maha nofo fotsiny, nefa mba maniry te hiova, maniry zava-baovao. Adala ny lazan'ilay manam-pahaizana azy, fisehoany ny fahadalana izany. Ary mandini-tena isika, satria eo anatin'ny fiainana, indrindra ny fiainana ny maha-kristianina, dia resy laharitsika fa Jesosy Kristy hitondra fanavaozana. Rehefa mamaky ny teny azy sika, zany no ambarany hira ny rahavavintsika katolika, ny herin'ny teninao ane anova ny fiainanay. Te azo zavatra vaovao sika, nefa mbola fikirantsika ihany ny zavatra taloha,
te hitovy amin'ny tompo isika nefa tsy te hiova amin'ny fomba fisainana sy ny fanao fa mbola araka ny nofo sy araka n'izao tontolo izao. Te hanaraka ny tompo isika nefa mbola manohy ihany ny lalantsika fahiny manaraka ny lalana nahazatra taloha zany. Nefa ny lalan'ny kristianina, ny lalan'ny mahazanak'Andriamanitra, lalan'ny fitombona ary lalan'ny fiavaozana. Le olom-baovao tsy olona niova indray mandeha fa avaozin'Andriamanitra isan'andro. Mitombo mandra-pitovy amin'ny Kristy. Izany afaka miampy efa mitovy amin'ny Kristy. Noho izany mila miavao sy mitombo isan'andro. Te hiova olom-baovao sika nefa matetika mifikitra amin'ny mahitsika sika, mifikitra amin'ny karakterantsika, mifikitra amin'ny fahazarantsika, mifikitra amin'ny fombantsika, mifikitra amin'izay nitaizana sy nahabeantsika. Zany. Te olo ny fanjakan'Andriamanitra isika nefa mbola manaraka ny fanaon'izao tontolo izao amin'ny zavatra betsaka. Tiantsika hiova ny toe-javatra ary motsy zany eo amin'ny fiainana andavanandro ao, motsy zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, motsy zany eo amin'ny fiainan'ny fianakavianao. Te hanova ny toe-javatra isika fa isika tsy te hiova. Jesosy Kristy nitondra fanavaozana fa ho an'ny olona, ao amin'ny maha olona. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Raha tiantsika hiova ny toe-javatra, isika aloha ny miova. Ary indraindray tiantsika ny hiova, ho velona araka ny fanahy. Nefa ny fisainantsika, ny fombantsika, ny toetrantsika, mbola araka ny nofo. Mbola tsy araka izay ambaran'ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola tsy resy lahatra tsika hoe ity baiboly ity ny tsara, ity baiboly ity ny marina, ity baiboly ity no ankafizina, ankasitrana. Tsy resy lahatra tsika matetika. Ry havana, Andriamanitra no manova ny toe-javatra. Fa isika mila miomana sy vonona andray izany fanavaozan'Andriamanitra izany. Ary mandalo amin'ny fiavaozantsika izany. Mandalo amin'ny fiavaozantsika ny fiavaozan'ny toe-javatra. Ary zany ny lesona lehibe raisintsika androany. Hoy ny Tompo, tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona, fa ny vaovao izay natampina dia androvotra ny lamba ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, raha izany dia ho tritra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny ary ny divay koa ho very. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Mateo 7:5-10 sy 7:10. Zany ny fanontaniana lehibe mipetraka ao amintsika. Vonina andray ny fanavaozan'ny Kristy ve ny foko, ny fanahiko, ny saiko, satsia. Sa ny zavatra ny tiako hiova, sa iranona sy ranona ny tiako hiova, satria sa ny fiangonana ny tiako hiova. Vonina andray ny fanavaozan'ny Kristy ve isika. Fa Jesosy tsy namantana tao amin'ny trano nataon'olona. Jesosy namantana ao am-pompo sy ao am-ponao. Jesosy namantana ao am-pontsika. Ao. Ilay finanam-bilona. Vaovao izay tiana hamantanana ka havaoziny sy dioviny. Ka tsy ho finanam-biby fa fiarahan'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra miara-mihinana ny fi dia ny fiainan-danitra. Zany lalana izany. Lalana mbola tsy nidiavin'olombelona zany. Talohany nahatongavan'i Kristy. Jesosy Kristy namaky lay zany lalana zany. Ary zany lalana zany dia ny lalan'ny fietrena. Ny lalan'ny fanetretena, ny lalan'ny fandavan-tena. Tsy maintsy maty ity tena ity. Fa raha tsy maty ity tena ity,
tsy afaka ho velona ao amintsika ilay zanak'Andriamanitra tonga ho fanavaozana eo amin'izao tontolo izao. Zava-dehibe eo amin'ny fampianarany testamenta vaovao zany. Aza matahotra izay mamono ny tena ho ny tompo, nefa tsy mahavery ny fanahy. Fa matahora izay mahavery ny tena sy ny fanahy any amin'ny helo. Matahora izay mamono ny fanahy. Ahoana nefa ny azonana ny fanahy ho velona, tokana ihany ny fiverenany ny lalan'ny tompo. Ary io ny fitsarana goavana ve procès ngeza be ambaran'i Ezekiel. Nisy procès ngeza be nge natrehany, mifanatrika Andriamanitra sy ny vahoaka. Dia hoy ny vahoaka tsy marina ny fitondran'ny tompo. Tsy azo arahana io Baiboly io, na io tenin'Andriamanitra io. Tsy marina. Dia hoy ndray ny tompo mienoa angery zanak'Israely. Ny fitondrako ve ny tsy marina? Ny teniko ve ny tsy marina? Sa ny fitondranareo? Rain'ny olombelona tokoa manko ny namonjy tena. Rain'ny manam-pahaizana sy ny lalitsaina manko ny nanovan'ny toe-javatra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Efa ela io coronavirus io nipotika. Tsisy tsony, efa ela. Efa ho avy ihany ny krismasy, hierina ny taona. Mbola tsisy ny fanafana. Raha vita ny fisainan'ny olombelona sy ny herintsika mako ny namonjy ny olombelona, tsy nidina tety Jesosy. Tsy nanao ny Filipianina toko faharoa io izy. Nafony daholo ny rehetrarehetra. Ny fiadanany lehibe tany, ny fahamboniny, ny fahazavany nafony. Lasa ambany noho ny olona. Zany nitantaran'ny Paoly azy, ambany noho ny olona. Nahoana moa Jesosy no ambany noho ny olona araka ny filazan'ny Paoly eto? Satria nitsakitsahina izy. Nitsakitsahana ny voninany, nitsakitsahana ny anarany, nitsakitsahana ny heriny, nitsakitsahana ny fahefany, dia ny mahampanjaka azy. Dia hotsika fizana nitsakisa azy, zaho. Zaho. Na nitsakitsaka ny mahatompo sy mahampanjaka azy. Tamin'ny nanekeko ny teniny hafa noho ny teniny. Izaho no nanitsakitsaka ny fiandrianany tamin'ny nanajako kokoa aza ny manam-pahefana noho izy. Rehefa ho any amin'ny manam-pahefana, hoahy tsy maintsy amboamboarina ny inonty izy, ny akanjo, ny fietsika nina. Manahoana re zany fanamboarantsika ny tenatsika iaona amin'ny manam-pahefana. Président ny république, na ny préfet, na ny maire, manahoana. Ary manahoana ny fiomanantsika miaona amin'ny tompo. Manahoana re ny tahotsika, ny fahatahorantsika. Reny olona everina fa manandaza, manana mboninahitra, na koa manana toerana manokana eo amin'ny fotsika. Manahoana ny ary aiza ny toerana ametrantsika ny tompo. Manahoana. Zaho nanitsakitsaka ny voninahiny sy ny fiandrianany tao anatin'ny reny. Zaho anefa. Hain'Andriamanitra ny mamelona indray ny maty. Hain'Andriamanitra ny manangana indray izay efa lavo noho ny fahotana. Hainy. Soa ihany. Fa raha tsy zany, tsy afaka mijoro eto anatrehanareo. Zany no antony. Inona ary ny lalana? Ny lalana dia ny fandavana ny tena. Tsy afaka velona ao amintsika Kristy raha tsy maty aloha. Ny ao anatintsika ao, ny filana, ny nofo. Zany no anambaran'ny Paoly azy. Vonoany momba ny tenanareo ety an-tany. Dia fahalotona fijangajangana. Ny hoe fahalotona tsy azontsika. Ina moa ny hoe fahalotona? Eritreritra, fiteny, maloto. Ny fijangajangana. Ny mijangajanga eo amin'ny tompo, tsy ny nanatanteraka zany ara-nofo ihany. Fa raha misy mijery vehivavy ila azy, dia efa nijangajanga tao am-pony. Ary inona ny atao hoe faharatsiana? Raha mijery isika, ny définition-n'i Paul dia tsotra. Ny atao hoe tsara
ny atao hoe ankasitrahana, ny atao hoe marina, dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Afaka miady hevitra, eto tsika anao ady hevitra eto, angamba, misy colloque momba an'izany. Qu'est-ce que la vérité? Ny ray andro manintsitra tao ny philosophe, ny dokotera, n'inona dia nandinika momba an'izany. Qu'est-ce que la vérité? Fa ao amin'ny Baiboly dia tsotra ihany. Ao amin'Andriamanitra na Andriamanitra. Rehefa nanontaniany Jesosy hoe, rehefa nitenen'i Jesosy hoe mpampianatra tsara ao, ho ilay mpanorad-dalàna. Dia ahoana nolazainareo tsara ao izy? Ny tsara dia iray ihany, Andriamanitra. Ary ny atao hoe tsara, manao ny tsara, dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tsara, ny akasitrahana ny marina io. Fa tsy afaka mantsaka io, raha tsy maty aloha ilay marina antsika ao. Raha tsy maty aloha ilay mahafinaritra antsika ao. Indraindray nge tsika rehefa hivavaka azy dia ilay mahafinaritra antsika. Raha vao tsy mahafinaritra ny ao, andao hiala. Hitady fahafampona andanan'ny olona mivavaka, fa tsy hitady ny tavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa natateraka ny sitrapon'ny rainy, mikaikaika teo amin'ny hazo fijaliana. Nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Izany ene. Tsy afaka mitady an'Andriamanitra amin'ny fitadiavana fahafampo isika. Fa ao anaty fotorotoro sy mangorakoraka. Ao anaty fo mibebaka, miverina amin'ny ray. Amin'ny fo manao demi-tour, ny ao amin'ny lalan-dratsy, ao amin'izany ihany no ahitana ny tavan'Andriamanitra. Raha tsy maty ny nofo, tsy handray fahavelomana velivelo ny fanahy. Izany no nambaran'i Paoly azy ao amin'ny Galatiana. Fa mifanohitra izy roa, mifanohitra ny nofo sy ny fanahy, mba tsy hanaovanareo izay tianareo fotsiny. Galatiana 5:17. Izany eny nataon'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ao antsika. Izany no nataony teo. Tsy ny tiany, fa ny tiany ray. Na dia nangataka azy izy hoe mafy ty tompo, esory amiko. Ny sitraponao ihany no atao. Nanompo ny nofo sy ny fahotana teo amin'ny hazo fijaliana Kristy mba andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Tsy maintsy maty ity tena ity, vao afaka velona ao amintsika ny tompo. Ary raha velona ao amintsika ny tompo, velona ny fanahy. Satria ny fanahy le mampiombona antsika aminy. Koa inona ny atao hoe miova? Inona ny atao hoe miova lalana? Araka ny teny ambaran'i Ezekely eto. Raha Ezekely 9:12 no antaniana, ny atao hoe miova lalana. Miverina indray amin'ny lalan'ny tompo, dia ny miala amin'ny faharatsiana ka manao ny marina sy ny mahitsy. Inona nefa ny marina sy mahitsy ary tsara? Dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Nisy nanontany tamin'ny fotoam-bavaka tamin'ny Zoma hoe ahoana moa ny ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra? Ny mahalala ny sitrapon'Andriamanitra kory tsy hoe mahalala Baiboly. Nisy mpampianatra anankiray izay nampianatra anay, nanana doctorat d'état en philosophie ary manana doctorat en théologie, fa athée. Nampianatra anay théologie izy. Athée. Manana doctorat en théologie. Dia hoy izay raha misy Andriamanitra dia araka ny lazain'ny Baiboly. Fa za tsy mino hoe misy izy. Ka tsy ny fahaizana Baiboly no mampino, fa ny firaisana amin'ny tompo. Ny anjaran'ny Baiboly dia mitarika antsika any amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy. Izany lazainy tao amin'ilay rolatany teny amin'ny lalana nakany Emaosy. Nylazainy tamin'izy rola nanambara azy daholo ange manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Malakia. Izany moa ny soratra masina tamin'izany. Milaza an'i Jesosy daholo. Aiza Jesosy ao amin'ny Genesisy? Ao amin'ny Genesisy Jesosy. Ao amin'ny Exodosy Jesosy. Ao amin'ny Numérie Jesosy. Ao amin'ny Jeremia Jesosy. Ao amin'ny Malakia Jesosy. Ao amin'ny tonokiran'i Solomona Jesosy. Ao izy. Ka ry ny olona mahay an'ireny mahita ny Jesosy ao anatiny. Fa ny olona mahalala fotsiny ireny arabaka teny
ka tsy mahalala an Jesosy. Soratra no hainy, boky no hainy, boky no fantany fa tsy Andriamanitra. Ka ny olona miova lalana araka ny Ezekela dia zay, inona ny marina, inona ny mahitsy, inona ny tsara, dia zay araka ny soratra masina, dia zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no hoe miova lalana raha ny Filipianina no jerena, Filipianina 2 ny vakina. Ny atao miova lalana manafoana ny tena, ary manety tena ka manaiky anompo ny nofony sy ny filany ary ny maizy azy eo amin'ny azy fijaliana. Tsisy dikany ny maizao ahy, tsy misy dikany. Jesosy no maizao ahy. Zany ny atao miova lalana. Fa raha tsy zany, manana anarana velona ihany tsika nefa maty. Toa manam-panahy ihany tsika fa hay fanahy tsy velona. Inona ny hoe miova fo na miova lalana araka ny toetra ny lehilahy matoa ao Matio 2:20 ny vakina teo. Manenina tamin'ny fandavana, manenina tamin'ny tsy finoana, manenina tamin'ny tsy fahatokina, ka manaiky anao dia mitoro. Tsy handeha aho, kanjo nandeha indray. Inona ny atao hoe miova lalana? Miova lalana dia ny manaiky hena raha ny amin'ny maizao ahy hitombo kosa amin'ny toetrany Kristy, amin'ny fanafana ny Kristy, ka ny saiko sa ny sainy no saiko, araka ny hirantsika hoe aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Ny sainy no saiko, ny teniny ny teniko, ary ny toetrako ny toetrany. Mbola tsy tonga amin'izany tsika, saingy havaozon'ny Tompo isan'andro isan'andro, miara-dia amin'ny Tompo isan'andro isan'andro, ary manompo azy isan'andro isan'andro, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, tsy amin'ny fiatsaram-belatsiana, mba hahatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra. Ry havana, raha mbola tsaronao fa tsy tao aminao zany fahaveloman'ny fanahy zany. Nisany anankiray izay lazain'ny mpandinika anankiray, ahafantarana fa velon'ny fanahy ny olona, dia ny fitiavan'ny Baiboly ity. Isaky ny mamaky nisy manokatra an'io izy, dia faly, satry ny foana iainony io. Fa ny olona kosa mbola ara-nofo, terena izy vao manokatra an'io. Ndraindray rehefa mamaky sokafy ny Baibolinareo ry havana, dia manokatra. Fa raha tsy niteny zao le olona, dia tao foana. Zany ilay velon'ny fanahy, manana firaisana amin'ny Tompo. Tiany mivavaka. Ny olona tia mivavaka tsy mba mahita vavaka lavo zany. Ny olona tsy zatra mivavaka vao mihoatra ny 15 secondes io, roviana ihany ary le amenina. Miandry le amenina fotsiny. Nefa ny Tompo, nefa ny soratra masina miteny hoe mivavaka aza mitsahatra. Ry havana, ny fiverenana amin'ny Tompo ihany ny mahavelona ny fanahy. Raha nanananao zany, nefa nitsapanao fa niletsaka itriny, miverena. Fa ny Tompo vonina ndray. Ary tsarova fa ny lakile. Ny lakile dia izao ihany. Andriamanitra no manova ny toe-javatra, fa mandalo amin'ny fanovany anao ny ovan'ny toe-javatra. Te hanompo tsara amin'ny Tompo sy havokatra ianao. Zao ny lakile omen'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny Efesianina 2:2, ny 10:10. Asa nisika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara, izay fanamboariny rahateo, mba handehanantsika ao aminy. Haitsika moa zany. Raha tsy amboarin'ny Tompontsika, tsy mahay manao ninonninona. Raha tsy iasan'ny Tompontsika, tsy mahay manao ny asany. Raha tsy avozin'ny Tompontsika, tsy mahay manao zava-baovao. Tsy mahay. Ny tonta ihany no avadibadika. Hainareo moa zany fa lamody benge zany zao vintage. Ary misy ny manana ny vintage, ary makafy ny vintage ny finoana, vintage ny fiainana kristianina, ny eo ihany no avadibadika. Hoy ny soratra masina, indro avaoziko ny zavatra rehetra, tonga Jesosy Kristy hitondra fanavaozana, manomboka amiko sy aminao zany. Meteza hiverina amin'ny lalan'ny Tompo.
dia fahavelomanao amin'ny fanahiko so amin'ny fananao zany. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo, ampahery anareo, ary ampandresy anareo amin'ny herin'ny nofo sy ny filana avy amin'izao tontolo izao. Ahatonga kosa ny fanahy masina anjaka feno, ahatonga anareo tena olom-baovao ao amin'ny Kristy. Ka ankalazainao aminareo sy ao amin'ny asanareo ny voninahitra ilay tiantsika ary tiantsika hatramin'ny farany. Amen. Petraka isika.
Izao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonantsika. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra na isika izay manatrika eto na ianareo rehetra any an-tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Indreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray koa samy mandray ny tandrify azy avy. Vaovao nasionaly, fitoam-bavaka sy fiofanana. Ho fitaizana fanahintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia atsika ataony manaraka fitoam-bavaka mandritry ny herinandro ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny radio fatsy FPMA. Misy traduction simultanée isaky ny fitoam-bavaka hariva. Ny modalité de connexion rehetra dia atsika jerena ao amin'ny roy fpma.church.news. Fitoam-bavaka mamy Rakotomalala. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Ho toy ny taratasy teny aloha, toy izao ny vaovao farany momba ny rahalahintsika mamy Rakotomalala izay marary eny amin'ny hôpitaly. État critique no lazain'ny mpitsabo tamintsika. Sotran'Andriamanitra lehibe isika fa ny 24 septembre dia stabiliser ny pression intracrânienne, tsy nisy fanafody. Io no nanaovana opération maro azy. Nandritra ny asa sy fampaherezana à distance dia nisokatra tapoka amin'ny masony na tsy ela aza. Ny 25 septembre dia nilazaina hoe sokafany maso dia nisokafany. Mitsiky dia niezaka nitsika izy. Nosorony dokotera ny sédatif rehetra, foazina tsikelikely izy ankehitriny. Ny test neurologique rehetra dia atao izao alatsinainy 29 septambra izao raha pitso izany. Fahagagana sy valim-bavaka lehibe sady zany ry havana. Indrindra rehefa mahafantatra isika fa ny tenin'ny mpitsabo hoe natao izay natao rehetra koa tsy misy zavatra hafa azo atao intsony hatreo. Mitana ny teniny tompo dia nampiariny hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Salamo 5:20 andininy fa Salamo azafady, Salamo 5:10 ny andininy 5:20. Ny antso azy isika, mamonjy ny rahalahintsika izy, manome voninahitra azy isika ankehitriny. Manasa ny rehetra hanatrika ny fitoam-bavaka manomboka ny alatsinainy 29 septambra
ny talata 7 septambra, ny alakamisy raiky amin'ny voalohan'ny volana oktobra, ny zoma 2 oktobra ary ny sabotsy 3 oktobra, manomboka amin'ny 7 ariva. Ny alarobia 30 septambra kosa dia manomboka amin'ny 7 alina ny fotoam-bavaka. Hitantsika eo amin'ny écran ny momba izany. Misaotra ny FPMA nisy mikarakara tonga soa izay maniry ho avy rehetra. Mifampitondra azy mavesatra, aroka izany no atanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 2:2. Filazana manjo. Vaovao mitafo, filazana manjo. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Amin'ny finoanan Jesosy Kristy no ampandrenesanay faniavanay rahabetrana radomanana Obelson dia nondromady tany Madagasikara rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny rahabetrano Isabelle, ny zanany Ramasimanana Antra sy Jean Havy Sarobidy sy Nicolas. Filazana manjo 2. Amin'ny finoana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fanodimandry Mao Angénie Jeannette Vivian tamin'ny 20 septambra 2024 rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany tany Madagasikara. Hoy ny vadiny Latimer Rangers sy ny zanany Farah Rangers. Sampana STA mbola mitoy ny fisoratana anarana ho an'ny dingana rehetra ao amin'ny adresy email stafpma toulouse@gmail.com. Sampana STK. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Bonjour à toutes et à tous. La STK a le plaisir de vous retrouver à son vendredi des jeunes, le vendredi 2 octobre à 19h30, avec pour titre In Progress. Il aura lieu sous forme numérique sur la plateforme Zoom et le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée inédite de louanges, de partage, d'édification et de prière. Soyez bénis. Rakitra sy adidy. Ampatsivinantsika ireo fomba telo ahafahantsika manoana ny asa-piangonana dia ny virement, ny chèque ary ny carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Hello Asso. Fa afaka manao izany koa isika ao aorian'ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ao anaty arina eo ampiravana. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara ireo na ho rakitra na adidy na rakim-pisaorana. Manararaotra kely etoana izahay komity mampatsiahy antsika ampitiavana mba tsy tangorona na atao am-piangonana na eo ivelany rehefa mirava ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany dia entanina isika izotra milamina mamonjy ny vodiana rehefa avy mipetraka ary rehefa avy mametraka na tsy ny rakitra na ny adidy. Trano fiangonana. Araka ny fivoriam-ben'ny mpandray tamin'ny volana martsa 2024 dia mampandry antsika fa mitoy ny tetikasa amin'ny firosoana fananana trano fiangonana. Izy vao mera manokana atsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonom-bola tiantsika atao ho fanohanana izany asa izany dia alefa ao amin'ny sous-compte trano fiangonana ary asiana libellé trano_ anarana ny fandoavam-bola atao. Ny numéro IBAN sous-compte FPMA Toulouse dia azontsika anontaniana ampitam-bola ary alefa mailaka amintsika koa. Livret KJ 60. Vaovao avy amin'ny komity Jobily fa 80 taona. Amin'ny mpifaliana no ilazana fa noho ny fitahin'Andriamanitra dia efa nivoaka ny boky mirakitra ny tantaran'ny fiangonana hatramin'ny 750 ka hatramin'ny 724 80 taona izany. Ho andreo izay efa namandrika boky dia afaka mandray izany etsy ampiravana rehefa avy eo. Ho andreo izay tsy namandrika ka maniry anao izany dia afaka manatona ny stand fizarana rehefa vita izao fotoana izao. Mba ahafahana manaja ny fepetra noho ny aretina Covid-19
Tengatany isika hanome chèque efa nofenoina amin'ny anaran'ny FPMA Toulouse ary efa misy soni na biana 10 €. Dia misaotra anareo rehetra fanoanana ary misaotra ny tompo izay manampy sy nandrindra ny aza tamin'ny fanontana izao boky izao ny KJ 60. Ity zany ilay boky mirakitra ny livret KJ 60 hitantsika eo am-piravana ho an'izay efa namandrika sy ho an'ireo izay mbola hamandrika koa. Katekomena 20 sy 20, 220 sy 20. Ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekomena amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia efa misokatra. Ka afaka miantso ny diakon'ny vala na miantso ny mpitandrina. Ny fampianarana dia manomboka amin'ny Alahady 12 Oktobra 20 sy 20. Étude biblique. Ny étude biblique ihany koa dia efa nanomboka ary mitoy izany amin'ny talata 7 Septambra amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Dia arim-piangonana. Ny Alahady 4 Oktobra dia amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny Temple du Sarin ary isy fanokanana ireo katekomena tokony raisina tamin'ny Pentekosta teo. Ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA amin'ny Alahady 12 Oktobra dia atao amin'ny Vion Temple sy amin'ny YouTube ary manomboka amin'ny 10 sy sasany maraina. Misaotra antsika ny hatrany amin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Faly mirabantsika rehetra minaran'ny tompo, mitiasitra ny amin'ny lahady anio no asiana fanamafisana vaovao kely. Sitrapon'Andriamanitra zany dia ho tanterantsika ny fanokanana ireo katekomena tamin'ny taona lasa teo zany izay tokony raisina tamin'ny Pentekosta. Noho ny valanaretina efa fantatsika dia tsy maintsy misy fandaminana arosony fiangonana amintsika. Ka nanapaka ny komity zany fa omena lanjany manokana ny fianakavian'ireo katekomena ho raisina, zay ny voalohany, ka 7 isaky ny katekomena no ho atsony zareo zany miampy an'izy ireo 12 menada izay ho raisina amin'ny Alahady izao. Ka noho izany dia efa miisa eo amin'ny 80 zareo zany rehefa atambatra ny isan'ny fianakaviana sy ny raisina. Ao amin'ny Temple du Sarin tsika no miangona, ao amin'ny Temple du Sarin dia eo amin'ny 530 no afaka miangona. Ka noho izany dia eo amin'ny 50 eo zany sisa no afaka misoratra anarana amin'ny fiangonana. Natokana koa mba hisy mpiangona zany afaka misoratra anarana ankoatra ny fianakavian'ny raisina, zay ny mahafiangonana antsika. Nefa fantatra zany fa tsy mahafapo ny rehetra na ireo raisina mpandray na ny mpiangona izay te hanatrika ny fotoana rehetra. Fa dia matoky izay fa olona feno fitiavana isika hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola hitoy zany ka anaiky amin'ny fitiavana izany fandaminana zany na dia tsy ho afaka ny ho tonga daholo isika mianakavy. Fa ny zava-dehibe dia ny fiambonantsika ambavaka ho an'izy ireo raisiny ireo izay nanamafy ny fanoratena ary mbola hanamafy izany amin'ny lahady izao. Ary marihana fa tsy izy rehetra no raisina amin'ny lahady fa mbola misy olona 5 mbola ho raisina amin'ny volana Novambra satria noho ny antony manokana koa izay efa fantatrareo dia izay no fandaminana atao. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika aloha voalohany indrindra fa afaka manao izany fandaminana izany ka ho tanteraka soamantsara ny fotoana izay sarobidy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy indrindra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Misaotra tompoko. Ho toin'izay vaovao zay ihany dia marihana tsara zany fa nizara antokoroa ireo katekomena ho tokanana ny 12 menada dia ho tokanantsika amin'ny herin'ny androany ny fiangonana no manokana azy. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny 9 ny volana Novambra ny 5 ary ny anankiray moa araka ny fangatahany dia ho tokanana any Madagasikara. 17 ireo katekomena izay ho tokanana amin'ity taona ity. Trotro ambavaka azy ireo isika
androany araka ny fanao dia atolotra atsika mba ho fatatsika ireo katekomena zay hotokanana amin'ny herin'ny androany ka angatanareo mba hitsangana eny am-pitoerana ihany rehefa voatonona ny anaranareo. Ramatoisany George Elora, Rakotovao Nathalie, Razafin'Andriamahery Arso, ary Andriamatoisany Andrianarivony Maefasoa, Rabona Manitra Asinandrina, Rabona Manitra Asinavalina, Rarjaona Kenu, Rakotondrafahatra Miaro, Ralamboarivony Ampson Marco, Ranevson Ronja, Ratovondraona Fabrice. Reo zany reo katekomena 12 mianadahy ny enina ambiny moa dia mbola ho atolotra atsika amin'ny fotoana manaraka. Ny anjarantsika dia mitrotro azy ireo satria reo ny namana vaovao ho tompon'andraikitra indray eto amin'ny fiangonana izay miombonaina amin'ny Kristy amintsika koa ary indrindra tompon'andraikitra eto anivon'ny fiangonana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izay napetrany tamintsika. Dia mahazo mipetraka ianareo misaotra tompoko. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay arabantsika ny vahintsika na ny vaovao. Ka raha misy amintsika reto zao vao tonga manatrika izao fotoam-pivavahana zao na hitoetra zany na mandalo fotsiny angatana hitsangana ho arabaina sy tsofindrano amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy dia iroso amin'ny toy ny fotoana isika hiara-mivavaka isika. Mialohan'ny vavaka mialatsiny misy fanazavana ny filakevim-paritany izay nivory tamin'ny herinandro lasa teo dia nanapa-kevitra fa isaky ny Alahady faefatra dia mba miombona ny tafo rehetra eto amin'ny faritany atsimo andrefana hitondram-bavaka ny atao hoe fototrasa izay napetraka eo anivon'ny faritany na ny amin'ny tafo zany na eo amin'ny faritany iombonana izany ka mitrotro-mbavaka izany. Ka androany miombona ny tafo rehetra eto amin'ny faritany fatatsika moa Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Montpellier ary La Réunion miombona mivavaka ho an'ny projet ny faritany ary misy roa izy ireo lehibe. Ny voalohany dia ny fametrahana mpitandrina matianina eto amin'ny faritany, mpitandrina ny faritany zany ary matianina. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny taona ho avy io no apetraka izany poste izany. Ary ny faharoa dia ny dingana izay niraisy ny tafo anankiroa eto amin'ny faritany dia ny tafo La Réunion sy ny tafo Toulouse araka ny fatatsika dia ny mba hananana trano fiangonana ho an'ny FPMA mihitsy. Ny tafo La Réunion sy ny tafo Toulouse zany miroso amin'izany projet zany amin'izao fotoana ary dia isika rehetra miara-mitrotro-mbavaka izany no ny firaisana ato amin'ny faritany. Hivavaka tsika ary. Tompo misaotra anao izay no ny asanao tsy tapaka. Asa mpanavaozana, asa fampitomboana, asa fampandrosoana izay anetsehanao ny fiangonana, anetsehanao ny vahoakanao ho amin'izany ary amananao azy amin'ny teninao. Ankehitriny ary dia tianay nitrotro-mbavaka ireo namanay, ireo ny donam-pahoriana. Angatanay indrindra ny fampahirezana avy aminao. Angatanay indrindra ny fampiononana feno avy amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Entinay mbavaka aminao manokana i Farah Rangers izay hitodidohany Madagasikara ankehitriny no ny falasanany reniny. Ianao ny vimbina azy, ampahery azy ary indrindra hitantana sy ametraka ao ambavany ny teny fampahirezana sy fampiononana no ny finoananao Jesosy. Petraka aminao ny fianakaviana manontolo mba ampaherezinao sy ampitrakanao. Dia hivavaka aminao koa izay ho an'ny fianakaviana Rabetrano amin'izao falasanany rado izao, na ny vady na ny zanaka, ankinina aminao feno Tompo ary atsangano, ampaherezo ary ataovy mahay mandresy ny alahelo sy ny ratra. Dia mivavaka aminao izay ho an'ireo izay sahirana na vokatra izao coronavirus izao na tsy vokatra zany. Mangataka aminao izay ho an'ireo very asa, ho an'ireo tsy mbola miasa feno ary mandray tapakarama,
ho an'ireo izay mitady asa satria mbola tsy nahita hatreto, ho an'ireo izay mitady stage sy patron koa eo amin'ny fianarana izay ataony, ho an'ireo mianatra mivavaka aminao izay mba ho tohananao. Asehonao tompo ny herinao mahagaga ary indrindra ny fanavaozanao ny situation dia ampio izy ireo ahay andray ny fanavaozana avy aminao andraisan'ny malalaka izany. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo marary na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano ninonina antony reny, misaotra ny amin'ny vaovao ny raisina ny amin'ny dokotera mamy, ary dia mbola mametraka azy feno aminao zahay, mametraka ireo marary rehetra zahay na ny amin'ny tokantrano zany na ny amin'ny hopitaly, mba hojerenao manokana ary indrindra ho tahinao ny fitsaboana ka omenao ny fanasitranana feno sady tanteraka. Enoy ny vavaka rehetra sandratra ho an'izy ireny ary valio araka ny be ny fahasoavanao sy ny herinao mahagaga. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany. Entinay mivavaka aminao manokana ny FPMA, tahiry tompon'andraikitra sy ny andraikitra izay napetraka ao aminy, ahatonga izany fiangonana izany ho tena vavolombelon'ny firaisana sy ny asa tsara ao aminao Kristy. Dia hivavaka aminao zay ho an'ny faritany atsimo andrefana, ary dia mitondra indrindra miaraka amin'ireo tafo rehetra eto anivon'ny faritany ny drafitrasa amin'ny fametrahana mpitandrina matianana eto amin'ny faritany ary koa ao amin'ny tafo Clermont-Ferrand. Tahinao no izany aso izany, sokafanao any ny varavarana rehetra ary indrindra omenao an'ny tsirairay avy ny azoto ary ahatanteraka ho voninahitry ny anaranao. Dia omeo anay ny tanana malalaka anohana zany aso zany ary omeo ho an'ny fiangonana Clermont-Ferrand, omeo ho an'ny faritany atsimo andrefana ny mpitandrina izay ilainy mba ampandrosonany ambaindainy ny fanjakanao. Mivavaka aminao zay ho an'ny vinanasa koa, ho an'ny tafo La Réunion sy ny tafo Toulouse mba ananana trano fiangonana mifanaraka tsara amin'ny asa izay takinao amin'ny zany fiangonana zany. Tompo, ianao izay nanomboka asa nametraka zany fikasana zany tsara tao amin'ny tompon'andraikitra sy tao amin'ny fiangonana, ianao ny natanteraka ny asa ka dia ianao koa nanokatra varavarana tsisy hay anidy ary anidiny varavarana tsy izy rehetra ka tsisy hay amoa mba tsy ho voasakatsakana ny asanao Kristy. Dia apetraka feno am-pelatananao ny fitorinan'ny filazantsara manerana ny tany, ambino zany. Apetraka aminao ny fandriampahalemana manerana zao tontolo izao satria nitondra fiadanana natongavanao Kristy. Apetraka aminao ty tany izay mandray anay ity, itoetra eto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Mivavaka aminao zay ao amin'ny Madagasikara tany razanay, mba ho ambininao ny ezaka tsara rehetra ary indrindra manoloana izao valan'retan'ny coronavirus izao, dia mangataka zahay tompo mba hiantrao ny firenena, hiantrao ny malagasy ary arovy. Dia mivavaka zay mba ahitana fanefitraingana amin'ity valana retina ity ary mivavaka zay mba handraisan'izao tontolo izao fa indrindra ny kristianina sy ny fiangonana lesona amin'izao valana retina izao, mba hitombo ny finoana sy ny fahatokinanao ary indrindra hitombo ny fijorona vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao amin'ny fandalana ny fahasalamana ara-batana fa ny fahasalamana ara-panahy indrindra. Dia maro ny tena aingatahana nefa ianao ny malala zay ilain'ny isam-pianakaviana, zay ilain'ny isam-batan'olona, zay ilain'ny fiangonana. Akinina aminao amin'ny anaratsoan'i Jesosy reny no ianao ilay mahay manao mihoatra noho izay aingatahana, mihoatra lavitra noho izay nieritreretina noho ny hery izay miasa ty anatinay. Ka dia akambanay ny vavakay amin'ilay vavaka feno sady tanteraka nampianarin'ny Kristy manao hoe: rainay ô izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety ny tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ino izay anasa aza ao anay ary mamela ny ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarina izao fotoana izao sika riavana, eo mpitsangana ny novatsika ny andininy voalohany amin'ny hira fahatelo amby 570 ary aorinan'ny afatra sy ny tsodrano ny andininy fahaefatra. Iara-mitsangana isika 3:570. Jesu,
ity alahady ity fa toy izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampahinanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaova-tsoa fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra fa efa nanitony ondry ianareo nefa kehitriny efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Dia raisy nitsodrano amin'ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andininy faefatra. Voninahitra amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny tamin'indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandiana ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Je rappelle que les catéchumènes ont rendez-vous ici cet après-midi à 16h. Donc à tout à l'heure. Ah, là, ça